fanambarana hoe iroso ny fifidianana antsika nataony filohan'ny ACT teo volana visivisy lasa zay nefa ohatrany hoe ranoraraka fotsiny le izy dia manina ny tsy taitra reto taitra zareo satria tsy mbola misy azo ataontsika hoe endrika hoe anatin'ny firaisakina nanaovana an'izany na tsy hoe resaka firaisakina fa hoe iaraha-manao fa hoe ohatrany eritreritry ny transition rery zany zao kosa azo lazaina satria nisy ny communiqué ny SADC nisy ny communiqué ny Union africaine ary ny communiqué ny zareo frantsay hoe tsy mbola consensuel sy inclusif io gouvernement fa azo lazaina kosa fa nisy ezaka zay nasehony fa efa misokatra ka le ezaka zay le teneniko aminao ty hoe andao atao haingana sokafana haingana bebe kokoa amin'le toerana ohatrany congrès sy ny CES sy ny CST sy ny sisa io zany dia amin'izay fotoan'izay zany afaka milaza zany zareo miroso marinareo mifividianana fa efa betsaka ny ezaka nataonareo fa niandrely nareo fa andao haingana. Dia monsieur le président zany mety hoe anaiky anao raha tonga eto ny mizika am'le 6 dia hiara hidinika aminy tsy haiko koa zay toerana misy moa zay za voantso sa tsy voantso tamin'ny Carlton dia teo foana ny tenanay isan'andro raha eto ny tenako dia anisan'ny andeha hiteny hoe aza forsena fa tadiavo endrika mahamaritra raisantsika menakavy any ka azo ekena ny olona rehetra hoe miroso amin'ity sika fividianana tadiavantsika dia zao atao